Ny antony synty zavatra androanyity zany fiantsonanareo mpanao gazety dia tsotra be hoe misy ny vaovao naparitaka tamin'ny anao manjery rehetra teto Madagasikara zany tamin'ny herinandro lasa teo nilazana fa hoe nanotokotom-bola ny SGA-SIGMA zay ny tenako zany. Tiako ny manambara etona zany dia tandrendranitra fa tsy misy an'izany fanotokodinam-bola zany tao amin'ny SIGMA ary manamarina an'izany membre ny Conseil national izay nanao ny congrès extraordinaire tamin'ny 23-24 août teto Antananarivo. Misy ihany koa ny fanamarinana avy amin'ny bailleur izay nanome an'le vola reto izay milaza fa nandeha araka ny tokony izy daholo ny fampiasana ny vola izay nomeny ary ireo no nanome baiko ny tenako hoe soraty amin'ny anarako ny fiara izay nomen'izy ireo satria efa nampiahiahy azy ny ho fihetsika reto olona izay noroana tsipikambana antsony ato amin'ny SIGMA ary misy aza moa ny namana anankiray izay voatazona any Tomasina. Tsara otrindrina fa tsy ny SG no nitory any olona io ary raha mahita ny anarako any amin'ny fitoriana any izy dia afaka mifototra ty amiko fa ny secrétaire régional izay nomeny membre ny Conseil national fa efa nafeno no nanendrika azy satria efa noroana tsopikambana intsony ato amin'ny SIGMA izy ary tsy afaka miteny intsony amin'ny anaran'ny SIGMA kanefa dia mbola nanao fanahinina nanao izany any tany atao masina. Ny tsaromariny ihany koa dia efa misy ny taratasy avy any amin'ny préfecture izay manamafy an'izay filazana fa ny tenako ihany no SG an'ny SIGMA tamin'ny 5 janvier farany teo io no navoaka tsy maintsy nalaina mihitsy. Ny mikasika ny hoe izahako indray no mampiororo andrareo dia tsaromarina fa misy email izay nalefa n'ilay ranamana teny amin'ny sambo rehetrarehetra tamin'ny 13 août 2016 izay nilazany fa tsy maintsy adoboka i SG Lucien ary nahita ny zavatra rehetra tsy nety izay nataony ny membre ny Conseil national izay tsara marina fa ny membre ny Conseil national io no nampiatso ny assemblée générale extraordinaire fa tsy ny SG arak'izay lazainy zareo akory tsy ny tenako velively no nampiantso ny assemblée générale extraordinaire fa ny membre ny Conseil national manerana Madagasikara ka nanaovana fanapahan-kevitra ny analana tsopikambana an'zareo intsony sy tsy afahany miteny amin'ny anarany SIGMA intsony. Tsaromarina ihany koa fa efa niokeny ny mpikambana rehetra manerana Madagasikara miaraka amin'ny membre ny Conseil national ny fampiakarana ny karamako ary membre cotisant no nanomea an'izay alalana feno izay rehefa nahita izy ireo fa tena tsy rariny ny karama no raisiko teto nanomboka ny 2003 hatramin'ny 2009 satria 3 millions de francs fotsiny ny karamako ary misoratra anatin'ny boky ny soniavin'le ranamana izay any Tomasiny ny fandraisana an'izay karama izay nanomboka taona 3 hatramin'ny 7 raha ohatra ka tokony ho nandray 42 millions de francs tena koa tamin'izany fotoana izany raha nandeha ny antsambo na ampanetretena lehibe no nanekeko an'izay zavatra zay satria no avy fikambanana no jerena. Tsaromarina ihany koa fa ny tenako samy irery no nitety amin'ny Madagasikara nanangana ny section ny SIGMA rehetrarehetra manerana amin'ny Madagasikara fa tsy nanao ninina ireny olona miady sisiny milaza fa tompony SIGMA ary mbola tsindrina etona ihany koa fa tsy ampahan'olona ao amin'ny orinasa mpanerana tsambo anankiray no afaka iambo ilaza fa ampiantona ny SG sy laza miseho ho tompony SIGMA fa ny mamaiky an'zareo tsara fantatrareo nanao ny audit vandivandy izy izay notsipahan'ny Conseil national izay any rafitra tokana araky ny voalaza ny statut SIGMA ao amin'ny chapitre 4 makasika amin'ny congrès hoe ny Conseil national ihany no afaka mampiantso ny assemblée générale extraordinaire ary afaka manala sy mampiato ny SG amin'ny asany ary koa io ihany no afaka manao contrôle na fitsirihana na fanaraha-maso ny fampiasana ny volan'ny SIGMA fa tsy cabinet d'audit izay tsy mazava ary indraindray ary tena hita fototra moa zany hoe zavatra tsy marina no avoakany satria na ilay ranamana zay any Tomasina raha nilaza sy
anosonia fa marina voasoratra atao amin'ny bokombolo akoatra ny fampiakarana ny karama zay tsy voasoratra atao izay efa fomba fanao ihany satria misy ny taratasy manamarina izany eto ambany masonareo eto milaza fa nisy ny fampiakarana ny karamako ohatra ny solon'ny assurance tamin'ny 2008 izay avec effet rétroactif depuis 2003 ary tamin'ity raha ny sitsiny raha ohatra ka tokony ondrapelena tamin'ny 2003 zany karamako io 45 millions zay dradradradrainy fa midangana io kanefa tsaro marina fa ilay ranamana subalterne zay niteny tamin'ny télé iny dia mandray 35 millions de francs tsaro fantatsika rehetrarehetra zany fa tsy hoe midangana sanatriany vava araka le tenena koa ny karamako fa raha midangana na ny anazy zany be dia be le 35 millions de francs zay lazain'io ny mamaiky anjareo zany dia teanao ampimamba ny vola sigma izy izay tsorona aminareo eto aloha ary aseonareo amin'ny alalan'ity relevena compte bancaire ty fa tsy hoe nangalary ny SG zany fa ao mbola misy vola 96 millions de francs ary io no mamaiky anjareo ny angalana azy zay mahatonga anjareo manao anio hoe audit tsy mandeha amin'izay loniny io ary efa notsipahan'ny membre ny conseil national io ary efa navoaka tamin'ny anao manjery ny fitsipahana an'io mbola tsy ahivony eto indray fa ry zareo no mitondra ny raharaha teny amin'ny fitsarana ary ny tenako dia tsy mbola nitory an'ireo olona reo tsy akoatra n'ilay fitoriana izay nataon'zareo tamin'ny nanaovana ampimamba ny brao ansigma sy ny fanakanana ny tenako tsy hiditra tao amin'ny brao ansigma